Amin'ity herinandro ity a satria herinandro faefatra mipaka zao a nanomboka tamin'ny lahady a dia mandinika ny fifandraisan'ny Jesoa sy isika mpianana isika toy ny fifandraisana mpiandry sy ny andian'ondriny ka mino aho fa isika olon-dehibe aby amin'ny finoana sy misy mieritreritra ondry biby a amin'izao fotoana izao rehefa hoe ny ondriko miaino feoko sy ny sisa fa hoe vahoaka malalan'Andriamanitra ny tompo ny mpiandry asika sy manana zava-mahory sika fa ny tompo mitondra asika amin'ny vilomaitso sy amin'ny rano manala hetaheta. Jesoa mpiandry ny tsara dia fahatanterahany fampanantenan'Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha. Azadino manko fa amin'ny testamenta taloha zany a dia fampiasan'Andriamanitra io saryteny anohatra hoe ny tompo mpiandry dia ny vahoaka ho ny fiandriny karakarain'Andriamanitra ao an-tanimbilony ataon'Andriamanitra izay asambatra azy. Fa fantatsika fa Andriamanitra sy hita maso a dia nanendry olona vitsivitsy izy mba kosolotenany hikarakara ny vahoakany, ireo mpanjaka, ireo mpisorona, ireo mpaminany. Testamenta taloha zao fakian'Andriamanitra ireo mpiandry na hoe pasteur izay moa dikany mpikarakara ondry zany. Izay ny azontsika ny teny hoe pastoral, calendrier pastoral, visite pastoral, filakevitra pastoral, mpikarakara ny vahoakan'Andriamanitra. Inona reno mahasoan'ny fanahy ny reto kristianina reto, inona reno hampivelatra ny reto olona reto, izay ny pastoral fa sy mpanisa rakitra hoe ohatrinona ny rakitra tsika tamin'ny alahady lamesa voalohany faharoa satria izay ny heverin'olona filakevitra pastoral hoe 5 sindrina 10 resaka vola zany sy zay nokian'Andriamanitra ireo mpiandry eo amin'ny testamenta taloha lazany hoe ny ondriko a sy nikarakarainareo nefa zay no andrasana aminareo fa ny ondry a zany ataonareo sakafo ny vahoakako no ataonareo sakafo. Misy sariteny mila zany azy hoe andrahonareo miaraka amin'ny rononony ny hena ondry dia anareo mihinana dia matavy hatoka fa ny ondry aripaka anareo a dia ny mpiandry matavy dia matavy sy be hatoka fa ny ondry mahiakongana dia mampalahelo. Ohatr'izay zany ka ozy Andriamanitra hoe soriko aminareo ny fikarakarana ny ondriko fa izaho dia izaho tompo misy a no hiandry ny ondriko ka rehefa izaho no miandry ny ondriko ny mania ho ampidiko, ny very ho tadiaviko, ny maratra ho tsaboiko, ho dinidiniako sy ho karakaraiko ara-drariny izy rehetrarehetra. Dia ohatra mangina zany io voalazan'ny Ezekela 4:7 io a fa tamin'ny fotoana fitokanana ao amin'ny tempolo Jesoa no nilaza mazava hoe izaho ane le mpiandry ondry tsara mpanantenain'Andriamanitra amin'ny Ezekela 4:7 izay zany fahatanterahany io ataon'i Jesoa io. Dia rehefa avy eo a i Jesoa rehefa nitsangako velona izy dia niseho tamin'ny Piera teo amin'ny fariny Tiberiady rehefa nanarato izy ireo dia nanontaniany Piera tia hiaby ireto apôstôly namanao reto fa ny fitiavanao ahy ve mihoatra noho ny itiavan'ireo ahy manatombo ve ny ianao. Dia namaly intelo i Piera nilaza hoe eny tompoko fantatrao fa tiako ianao. Dia ozy Jesoa taminy re tia ahy ary a dia aza manao saintosaintom-po fotsiny hoe Jesoa fa fahanony zanak'ondriko sy ny reny ondriko misy olona tokony ho karakarainao a izay ny fanehoana fitiavana. Ka isika rehetra kehitriny no tohan'ny Piera mpiandro ny tsara manoho iny ataon'i Jesoa. Ianao ny mpiandro ny tsara ny vadinao any manambady ray mpianakaviana reny mpianakaviana amin'ny asa misy atsika tsirairay avy any amin'ny fiarahamonina any amin'ny andraikitra atao amin'ny eglizy dia isika ny mpiandro ny tsara hoe izay rehetra milaza sy manao fekempinoana fa tena tian'i Jesoa dia mamahana ny ondry eo akaikany fa fitiavana an'i Jesoa sy izy fa fitiatendromolotra ihany raha milaza hoe tsompo nefa sy miraharaha vady aman-janaka sy manao tsara ny adity fa manao asa alasa fahia asika fahano zanak'ondriko. Ka ireo toetran'i Jesoa mpiandro ny tsara zany a dia tsy maintsy ireo ihany koa no toetra aintsika mikarakara ny ondrin'Andriamanitra le hoe omeko ny fiainana izy ho atsika moa zany hoe fiainana mandrakizay a Andriamanitra no manome fiainana mandrakizay fa isika hoe ny olona ahafoizantsika tena satria Jesoa nilaza tamin'ny vaky teny maly hoe na afaka maly iny le hoe ny mercenaire ny mpikarama igny sy miraharaha andraiky ve moa nyreniko inona ndrarahiko an'ireo na manao asa asika ohatra nareo so benevolo dia rerengaro benevolo lato fa rehefa tsy ana dia leo any le sy mivaky loatra zay a toesainana mercenaire
pikarama fotsiny fa ny tena tompony ondry a de mahatsapa hoe mafoy ny aiko ho an'ny ondriko aho mba hananany ondry fiainana koa de anjaratsika zany manao an'izay ndroany a iresaka kely sika mahakasika ny asan'ny apôstôly satria ny asan'ny apôstôly a de manaraka ny drafitra hitatsika eo amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany andiny fahavalo ozy diso hoe ianareo de vavolombeloko manomboka ety Jerosalema Jodea Samaria ka hatrany a paravazatany misy anna boribory eo Jerosalema aloha de rehefa teo midiny ao atsimo kely ao zany hoe eo 10 kilometatra eo Jodea de mandeha ndray magnavaratra de mitatra 20 kilometatra Samaria fa tsy maintsy hitatra hatrany amin'ny faravazantany de rehefa jerevantsika ny asan'ny apôstôly a rehefa nakatrany an-tany Jesosy tao amin'ny senakla zareo tao Jerosalema de henitsika nanomboka tamin'izay herinandro efatra ny paka zay le fivoarany hoe manatratra ny voalao amin'ny asa toko voalohany andiny fahavalo hoe vavolombelona tokoa reo apôstôly reo nanomboka tao Jerosalema de Jodea Samaria de hitatra hatrany am-paravazantany mandeha mitodika makany amin'izay nitily reo fa taloha mako a de nizody samy zody ihany no fandresy lahatra ho sika tanonina gaigy mandrana fa i Kristy novonosika na sy nivonosika mivadana de lehibe sika nangataka azy tamin'ny Pôsy Pilaty hoe hofatsihany ka mila mibebaka sika zody fa tatiorina de nilazana koa nyzay nitily ho anareo aza manompo sampisony fa mivavaha am'ilay Andriamanitra marina fa io Andriamanitra marina namboatra ny ranomasina namboatra ny zao io a de nanendry lehilahy anankiray ho mpisara ny velona sy ny maty ka sisy afabela amreo fa mila mibebaka mino an'i Kristy zay ny votoatany zavatra nitorindreo apôstôly reo ka ao Antiosy amin'ny teny gasy moa atao hoe Antiokia fa Antiosy misy Antiosy anankiroa ao amin'ny asan'ny apôstôly ao a sy ara-géographie misy Antiosy ao Syria ao varatra kelin'ny Palestina ao aty amin'ny ranomasina Mediterranée aty zany zay Antiosy Asinanana io ny resaka androany taony nandraisana ny anarana voalohany hoe kristianina fa misy Antiosy anankiray ariandrefana Antiosy any Pisidia misy lahateny mezinezina koa nataony Paoly tany a toriteny tany Antiosy andrefana zay moa zany hoe mianatra ny baiboly koa isika de tamin'ity Antiosy aty Syria Asinanana aty zany a vokatry ny fanenjehana ny kristianina tao Jerosalema satria rehefa tena vitan'ireo ny torabato any Etienne de nandeha ny fampiorohorona samihafa hentsika fa i Saoly nandeha nakataratasy de handeha haka sy hamatotra zay rehetra milaza ho kristianina zany de niparitaka ny fanenjehana niparitaka koa ny kristianina de zao ny mahagaga sy mahafinaritra ny an'Andriamanitra na ny zavatra mety hoe rasy eo masosika amin'ny fotoana idonany azy hoe imo no faly am'izany hoe enjehana vonoana haratsiana atao hazalambo sisy faly am'izany fa Andriamanitra nefa de mahay mampiasa an'ireo fahotany olo-kafa-pamon'olo reo hiteraka finoana sy famonjena ho an'olona be dibe sika zao mety magninofinofo zany moa tantara efa taloha ny asan'ny apôstôly fa amin'ny fiainantsika kehitriny maha kristianina atsika mety hiarana fanenjehana samihafa sika ataon'olona leomonina haratsiny sy ny sisa mahampivavaka atsika de mba mivia mpivavaka ohatra mety haratsin'olona fa ireny a de han'Andriamanitra ny mampiasa azy hahavoavonjy olo-kafa sy hahatonga anao vavolombelona bebe koa zay zany zavatra mahafinaritra de ibarina be moa zany no tany Antiosy voalohany de rehefa aveo ny aso an'ny Paoly izy de reo niaraka nampianatra ny olona tao amin'ny tia fiangonana na communauté-ny Antiosy ity toriteny nandritra ny ray taona nampianatra riavana ity maha kristianina ity sy hoe mivavaka fotsiny a manao culte Andriamanitra de manao adoration de manao ny rite rehetrarehetra fa nisan'ny toetra ny fiangonana voalohany ny fivoriana zay a mivory de rehefa mivory de sy hoe sangan'olona fotsiny no miangona eo a fa atao iray ny saina atao iray ny foa atao iray ny fanahy ary zay ny fepetra idina ny fanahy masina ny fanahy masina sy afaka hidina mihitsy amina tontolo misy fisaraham-bazana na sy fitovian-kevitra na fifampiandanina fa naizanaiza misy fiombonana de eo ny fanahy masin'Andriamanitra ka ity fivoriana sy fihainoana ny fampianaran'ny apôstôly ity zava-dehibe koa amin'ny fiainana maha kristianina ny any Eropa baiko ny lera ry zareo satria resaka ekonomia tara ny asako tara ray minitra fa iperatsika de manao toriteny lava
essentiel qui conduit au ciel ny fampianaran'ny apôstôly zava-dehibe mahatonga anan-danitra fa ngao de tonga de zareo malaky monitseo amin'io fagnaitara ny fampianaran'ny apôstôly a zava-dehibe io no anatanterantsika ny tenin'i Jesosy hoe izay manaraka ahy mpiandrony tsara de miaino ny feoko ny tena ondriko fa manampisofiny ale midisagna tegna ny mba misaigna mahalalany hoe tratrako amin'ny fitonina mba lasaka kely misy fotoana aloha zany mba tafahoatra satria ny fanahy masina manentana fa mba lanjalanjainy hoe reto olona reto a misy zavatra mbola hiainany koa avy fa sika le midisagna de mampimenmenina atsika ny any tokony ho faly asika hoe feno zany fampianarana zany fa sy atao le fampianarana kapaikapaika zay so de maty ho atsika mibebaka agnareo bonsy mibebaka agnareo fafantsironareo tanteraka amitsika zay mahasoa toroteny agnosika ohatra zany tsy mahasoa fa fampianarana mirindra tsara satria ny ondry ny Kristia dia misaino tsara ny feony azosika ve ao anisan'ny anankiray sy de makasitraka loatra le hoe ny zava-dehibe ny ray a ao anatin'ity fiainana maha kristiana ity no atao sy rambona ao a de atao kapaikapaika fotsiny zavatra fa ilain'ny andian'ondrin'Andriamanitra ny mahazo sakafo tsara ka ireto ary misy toetra anankitelo a miainga amin'io tenin'i Jesosy io de ny voalohany le hoe zoany toko fahafolony de ny fahafito amby roapolo a le hoe ny ondriko miaino ny feoko ny ondry fantatro ary ny ondriko manaraka ahy de ho azavaiko kely ny miaino na any amin'ny testamenta taloha de anisan'ny efa verimberin'Andriamanitra ny hoe sy ny sorona tolotra anareo a no sitrak'Andriamanitra fa anareo mihaino sy makato zay lazain'Andriamanitra aminareo ny fankatoavana no sitrako fa sy ny sorona tian'izay tenenina mameno le teo hoe sy le hoe sika mahavita ny fanimpom-pivavahana de natao sika sara ny fanimpom-pivavahana de vita aby zay tokony atao sy iny aloha ny voalohany tena akasitrahan'Andriamanitra fa ny azy ny fihainoana sy ny fankatoavana na de mahavita ny fomba mpivavahana vitatsika tsara ny liturgia fa ny tenin'Andriamanitra zay torina amitsika sisy fanatanterahana ny fiainana mody mitapy sika de ny zava-dehibe tena akatoavin'Andriamanitra ndray a no sy ataotsika ka zay no mahazava-dehibe no miaino de fomba hoana ny hiainonan'ny Kristy ankehitriny ry havana voalohany ao amin'ny tenin'Andriamanitra zay vakina sy torina amitsika no hiainotsika any Kristy ankehitriny amin'ny fampianaran'ny eglizy ao amin'ny soratra masina satria misy moa le miteny hoe sola scripturana hoe ny soratra masina ireriany fa na iny fahadisokevitra iny fa sy hanomezana siny azy fa sy voasoratra ao amin'ny soratra masina ny hoe aza manala zaza kanefa ny eglizy de mampianatra hoe fahotanany manala zaza ao a be dehibe zany a ny zavatra eo amin'ny soratra masina ihany fa sy hitany voamaso le aso sy mitambatambatra milaza azy fa ny eglizy no mivaofia azy arakaraka ny zava-mitranga sy mivanim-potoana hoe ity a misy fanontaniana vaovao mipetraka sy fomba ny olona vaovao lasa milahy hony de mifanambady tratra mahery fe ny volony igny ro mifanafosafo eo de na izany aza mampimehy azosika izany zava-misy ankehitriny de miteny ny eglizy hoe ry havana re tena kristianina ianao a aza miala amin'ny zavatra lamina voajanahary nataon'Andriamanitra fa aza mamoriporina lasa milahy vehiteraka ohatra zany vavy samy vavy lehilahy be bogosy de bogosy agnay mba sationany raiky beraka ny tapitany to hanambady vehivavy ohatra de ny eglizy no mivaofy an'izany ao sy ny sisa ka akoatra ny soratra masina de ny fampianaran'ny eglizy indrindra ny fampianaran'ny papa ny fampianaran'ny évêque ny fampianaran'ny concile ny fampianaran'ny synode ireo fanambarana avy amin'ny dikastera samihafa avy any Roma reny de ampitaina amitsika de manaraka isika raha tena ondry ny Kristy marina fa regnao miteny hoe sy miaino an'io papa io fa olombelogna ihany misy demony agnao tena zao hevitra niperatsika zao a akory mba nany agnanovany an'izao fa sy ny sofiny any ngezero sy tragnona re hendry misy demony agnao le agnao zay agnao mifendraka fa mila mihaino an'i Kristy koa amin'ny fampianaran'ny eglizy ary anisan'ny toerana anankiray hihainoana ny Kristy raha ondriny isika de ny feonferitreretana ao am-ponao ao aza mba mamono eritreritra zany fa ao amin'ny eritreritra tsika ao io a de tsy maintsy miteny amintsika foanao hoe manaovany tsara de azo manao an'io fa rasy akoatran'izay famonoana eritreritra fa naky de ny olona mpamononiny io mba misy miambatra ihany mba misy
zareo misaky ny mahavita zavatra sara ianao a efa mba niainasika angamba zany mahasapa fahafahapo ao anatisika hoe mba nety regny zavatra nataoko iny fa tena nafinaritra agny na misy zavatra nataosika fa na sisy mahita aza ny zavatra nataosika na sisy manompotompoka sy mitory atsika sika ihany mahalala sanety igny izay le feritreretana telo zany nihenonan'i Kristy soratra masina fampianaran'ny eglizy nato zany nytoriteny ary ny feritreretanao izay zany a sy tena mpianatry Kristy anao a raha sy mihaino a ary makatoa an'ireo zavatra ireo ny ilazay ny feritreretanao ny ampianariny eglizy ary ny ampianariny tenin'Andriamanitra Jesosy miteny hoe niondriko fatako ny any ondry io hoe fantatra io a sy mitovy amin'ny hoe izy ary ny anarako mandresy sa zay fahalalana ohatran'izay le izy fa misoratra masina ny hoe mahalala de hoe tiana malala an'Andriamanitra tiany ianao sy sika ny tian'Andriamanitra mialoha fa izy no efa tiatsika raha teo awa izay zany ny fitiavan'Andriamanitra atsika ka zay ry ondrin'Andriamanitra ny zava-dehibe na manahoana ny toetranareo a na mbola sy nahavita asa mendrim-piderana azy hoe acte méritoire ianao de efa tian'Andriamanitra de zay fitiavan'Andriamanitra mialoha zay izay fitiavan'Andriamanitra mialohanao zay a hery lehibe ho atsika ho mpanarahana an'i Kristy ary nisy rairay misy ny tian'Andriamanitra fa hoe ianona sy manota izy ny tian'Andriamanitra azo mpanota de sazarany mitovy ny fahasoavana fa le ataony kely satria mpanota ny an'Andriamanitra na ny marina na ny sy marina amafazany ranonorana aby fa ianao mahasapa tenainanao any tiako no tokony halala hoe misaotra Jesosy na sy mendrika za de tianao de miova ny fiainanao zay ny voalohany a so ianao mahavita zavatra tsara no itiavany ianao fa tia ny fosiny sotro zao ianao zay le ondrin'ny Kristy zay tiany zany zay ary le hoe manaraka maranako azy satria ry mandeha araka ny teniko teo ny hoe manaraka ny Kristy a de ohatran'izao io efa teneniny io le hoe raha misy te hanaraka ahy raha misy te hanaraka ahy okisy andany-tena sy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka ahy ny hoe manaraka ny Kristy zany ry havana de sy fotsiny hoe magnarakaraka azy avy eo afara misy pelerinazy indray ary de makany misy fivoriana ary de makany sy zay fotsiny fa hoe ohatrany mpikotrana ihany ho io de misy ny atao maître de zay ataony maître ianaranao de tahafinao de averiny anao de hainao io ohatrany mpampianatra agnan-dakilasy mampianatra vakeo ankizy amboa de vakina ho amboa fa sosy anao hoe alika satria ny sary no ampiteneninao fa inona ny lazain'ny mpampianatra samihafa manko ny amboa sy ny alika ny amboa le milelaka fitetehana hena ny mpivarokena any asena amboa ny alika misy tompony mba misy tady amin'ny vozony sady misy lerany sakafony ary ny alika sy manafika lanonana anonona zany fa amboa ny makagny aferin'ny tompony angamba izy ny tonga agny torahana ny amboa de fantatra ny tompony torahana ny alika de fantatra ny tompony ohatra zay ilazako hoe ny mpampianatra rehefa miteny hoe alika no vakin'io a de sy hovanao fironinao ndray hoe amboa ro tiako hitenenana azy azosika angamba zay manaraka any Kristy sika de izao ny fanarahana any Kristy ry havana tiavo ny fahavalonareo de mba tianareo tokoa ve ny fahavalonareo de rehefa sy magnaraka anao za zany de sy magnaraka azy zany hoe sy ondriny satria ny ondriny manaraka azy tiavo ny fahavalo manova soa zay manenjika mivavao zay manendrikendrika de ataonao zay tena mpianana ianao satria mihaino ny feony be amintsika kristianina mandre tenin'Andriamanitra fa eo amin'ny fanatanterahana mety aho ny lehibeny eo amin'ny fanatanterahana zéro mafana foherisika mihaino ny tenin'Andriamanitra hoe mafinaritra re zany mamy re zany eo ambavako nefa rehefa hiteny mangidy po sa vita le fredy ny asa zay fa raha naneo nytoriteny a fa zay zany de zao le izy a isika raha tena teo hoe kristianina marina tokoa de io fihainoana ny Kristy io no amatarana atsika hoe kristianina ao a de anisan'ny teny manandanja fa tsy maintsy teneniko ihany tiana efa saika mifaranako ara le hoe tsapan'ireo kristianina tany Antiokia fa hoe momba azy ny tanan'ny tompo na de mafana fo aza ny evangelistra mitoriteny pastera sy mopera mitoriteny a zava-pona zany a ezaka n'olombelona zany fa tsika zay manao pastoral hoe de mandeha ny pastoral anay ato amin'ny district anampaharoasy ato zava-dehibe aloha ny hoe momba asika ve ny tanan'ny tompo fa tokony hoe tsapasika hoe asan'Andriamanitra no mampety azy a fa sy no isika kokoa sy mahay leadership na mahay management ilaina ireny fa ny tanan'ny tompo momba atsika aloha zay ny tena zava-dehibe voalohany ao a tena fahombiazana izy rehefa ny tanan'ny tompo ny momba atsika ary ny farany moa de le hoe ozy Jesosy hoe niondriko a
eo ampelatanako sy avelako rombaka ho azony fahavalo aza mety arebirebiny secta zay zao nakaiky atsika indrindra ao ato mako zany asika men'andriamanitra ato amin'ny katolika ihany misy ny zavatra rehetrarehetrarehetrare any misy lazay ny consile zany misy élément zavatra mahavonjy any am'ireo akohonam-piainana kristianina ireny fa ato amitsika feno sakramentany asika fito ny sasany roa ary ny azy olona ny namorona ny fiangonana zareo izy ny namorona azy misy agnaran'olona fa ny asika Jesoa tompo zany zao mety tsy fantatra ny valim-bavaka amen.